Mitobaka eto an-tanànany Mahajanga ny voasary amin'izao fotoana izao. Arivo ariary hatramin'ny 2 ariary ny kilao arakaraka ny mpivarotra sy ny karazany voankazo. Mipetraka ny Mahavoky Avaratra i Ando, ety Antsaramandroso kosa izy no mivarotra. Ho an'i Madame Lalao indray, tsy mbola maro izy ny mpividy na dia efa niena aza ny vidin'entana. Dia voasary nefa efa mamy dia mbola matsiro natao tsara mihitsy voasary. Ny karazana voasary misy eto aminao? Eo mandarina foana. Misy vokatsoa ho an'ny fahasalamana ny fihinanana voasary ary mitondra otrikaina ho an'ny vatana. Ny mara zany raha amin'ny voasary dia misy fahasalamana ho anazy satria misy vitamine izy io. Dia raha mihinana an'io zany marary dia salama tsara. Anisan'ireo mividy voasary matetika i Madame Angèle, atao tsindrin-sakafo no ividianana izany. Tsindrin-sakafo. Dia malany eo amin'ny ireo ohatran'ny hoe nareo fianakaviana kilao ny vidiana rehefa atao tsindrin-sakafo zay. 1 kilo, 2 kilo par jour. C'est les raha ilain'ny vatana.